hatrany ny fisaorana ny fankasitrahana antsika rehetrarehetra na fotoana tonga androany. Voalohany tiako tenena amin'izay zany dia faly aloha zany miara-miasa aminareo aty amin'ny Prima Baby dia misaotra indrindra anareo ihany koa ny amin'ny fatokisanareo dia eo ihany koa fiaraha-miasa miaraka taminareo. Dia isaorako be dia be ihany koa ny manao zavatra moa ndraindray tsy dia mora loatra dia ifonana sady mety raha misy tsy fahatanterahana tsy mifanaraka amin'izay eritreritrintsika zany ao anatin'ny boky. Misy mety hoe zavatra latsaka kely faute de frappe kely moa misy an'izay moa zany tamin'ny herintaona dia ifonana amintsika izay raha sanatrika misy zany izay amin'ity. Tsika moa zany isan-taona matetika mihaona tahaka izao amin'ny famoahana amin'ny boky tahaka izao dia fanarabotana zany izay amin'izao fotoana izao isaorana antsika mpiara-miasa rehetra. École en particulier zany izay hatramin'izao fa eny am-Panjinjaka daholo zany no iarahanay miasa fa tsy misakana hoe ahafahana mijery zany akaiky amin'izay fotoana izay amin'ilay ronono zany. Fa ny tanjonay moa zany dia mba hivarotra ny ronono mpahafantatra an'ilay izy dia mety dinieny izay fiara-miasa izay. Zay koa mahanao pub zany eo anatiny. Afaka diniena ilay izy. Délégué médical ihany zany hatramin'izao aloha no afaka hoe miresaka mivantana amin'ny pédiatre dia ny pédiatre no afaka miresaka mivantana amin'ny ray aman-dreny fa izay zany aloha mbola lalàna mifehan'ny tsika amin'izao fotoana izao izay mahatonga anay tsy dia mbola hoe manao an'izay sensibilisation au niveau an'ny crèche izay zany amin'izao fotoana izao.